Vaovao hafa kosa satria dia mahalinany maro ny fampiratiana momba ny fanorona izay nitanterahana tetsy amin'ny 3.14 tetsy Ambatonakanga, ireo famelabelaran-kevitra samihafa manodidina izay fanorona izay sy ny loha hevitra noentina no nizahana navohitra tao anatin'izy ity. Ezahana tokoa moa zany ny ampahafantarana ny tahaka itony satria dia tombony ho an'ny malagasy indrindra ny tanora ny fifehezana izany. Nanomboka ny 15 jona lasa teo ny herinandro ny fanorona izay karakarainy ny fikambanana iray Madagasikara. Tafiditra anatin'izay indrindra ny fampiratiana izay tanterahana ety amin'ny 3.14 Ambatonakanga izay afantarana misimisy kokoa ny fanorona. Mahaliana sy mampitolagaga ny mpitsidika rehetra izany fampiratiana izany. Voalohany zany aloha tena malagasy dia manana izay kolontsaina izay, manana kolontsaina mampiavaka anazy ary firenena. Dia mampiavaka ny firenena ny kolontsaina ananany. Dia ohatrany tsy mety zany raha hoe ianao momento nefa tsy mahalala zavatra mahakasika anao, tsy ny maizy anao tsy ny kolontsainao. Zay anisan'ny anisan'ny atao hita amin'ny fampiratiana. Amin'izao dia ohatrany hoe milalao fotsiny ny olona, fa tsy fantany ny mahakasika an'izy. Be dia be ny tokony tsy atao sy ny zavatra tokony tandremanao anatin'ny fanorona. Izay miompana fanorona izay zany tsara misy amin'ny fampiratiana ohatrao norona mahakasika sy ny atsipiriany amin'ny izy. Mbola mpilalao fanorona efa hatramin'ny kely mihitsy ny angatan'ny fanaoviteny hatramin'izao mbola milalao ihany. Mifandraika amin'ny fanorona ny taranja samihafa toy ny matematika, fizika, astronomia, astrolojia, architecture sy ny maro hafa ihany koa. Hitoetra amin'izy 12 jona izao ny fampiratiana izay afaka tsy dian'ny rehetra. Misy ihany koa ny famelabelaran-kevitra sy adievitra samihafa tanterahana eny amin'ny IKM Antsahavola.